Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Ny orina teo amin'ity avoana kely anankiray, ireto trano madinidinika izay tsy nisy afa-tsy 7 monja. Indray andro dia nisy mpivahiny 3 lahy izay nandalo teo amin'izany vohitra kely izany ary nieritreritra izy ireo fa atory eo amin'io toerana io. Avy lavitra izy ireo ary efa maizina vao tonga teo amin'io tanàna io, ka dia natory tao izy ireo. Vao natory kelikely anefa izy ireo dia taitra. Endratra mafy satria raha vao nihiratra ny masony dia hazavana be no niseho tampoka satria haisipito anie no nilozany natory teo e. Efa nierikerika ela izy 3 lahy vao nahatsiaro fa indrisy. Hay ilay tanàna kely no nirehitra, azony kilalao nafo izay namindrony ny mpiambina. Niova tampoka ilay fahanginan'ny alina, ny fanaritaka ny tao an-tanàna, ny konainaina ny biby fiompy, ny antsoantso ny zazamam-behivavy, injany ny akoran'ny lehilahy namonjy afo, ary ny fipopoky ny tafitrano ny rehatra dia nampy orooro izay tsisy. Indro ihany koa izy 3 lahy fa niezaka hamonjy ny afo. Tery ivelan'ny vohitra izay nitoeran'izy ireo dia nifanena tamin'ny zazalahy kely anankiray tokony ho 7 taona izy ireo. Ny antsoantso ilay zazalahy kely. Dado, dado, aiza re ianao e? Dia hoy ny anankiray tamin'izy 3 lahy hoe, mandehana aloha ny reninao tadiavina fa lasa namonjy ny aitrano angamba ny dadanao. Ho any amin'ny dada e, ho any amin'ny dada e, hoy ilay zazalahy kely. Tsy azonao ale any fa mety ho voahosiny olona any ianao, mety enjeran'ny afo any ianao ka ho may, tsy misy pahita any, aza makany re. Hoy ilay kely. Raha eo akaikin'ny dada dia tsy mba matahotra. Izy no mpiaro amin'ny loza rehetra. Aizy dada e. Ajanontsika ny tantara. Raha eo akaikin'ny dada tsy mba manatahotra hoy ilay kely. Eto ambonin'ny tany tokoa ry mpiaino an-tsaina dia be ny zavatra mety miatra amintsika. Mety mandalo misoa, tonga ihany koa ny ratsy, kanefa tsarovy amin'izany rehetra izany dia ny eo akaikin'ilay raintsika any an-danitra ihany ny mahatsara antsika. Andeha ary sika hiaraka iombom-peo amin'ny mpanao salamo manao hoe, fa izaho dia no akaikin'Andriamanitra ny mahatsara ahy. Ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko. Salamo 3:7, ny 5:20 tapany voalohany. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofinaina, raisoao ampofaza malaina, fatomotrany andro izao. Kinau riratu
Bira, imprimerie adventiste. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Dia tonga soa eto amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana indray ianao ry mpiaino jaina. Miarahaba tompoko dia mirary hatrany mba hahitanao soa sy fifaliana ny fanarahanao ny fandaharana. Ilozany ombo miakeo tantara no soratany Zoanitra andrenisanao ny mpanoratra sy Rila. Kivy mitsy ary zetika ze atao rehetra tsy misy manjary. Alefa varotra alefa famboliana mitsipozipozy, atao fiompiana koa tapitra ripakiny barika. Kivy ara-matotia. Zay ndray Bazila, ianao ty de tsy mba lehilahy mihitsika, mora kivin-javatra. Sady ny fiainana ny rangaha-tiako dia ara-tsarety ndraindray mety, ndraindray mba tsy mety. Ka maninona ny endry toro syribe vazano mety lalandavy? Ny tsika tao tsy mbola hitako nisy fotoana mba nety mihitsy ze ataoko. Mbola ety io fa mahareta ary Bazila. Toy izy sy atsara ohatrany izay kely ananana. Ndray andro any ve tsy ohatrandry be vazaha ihany ianao Niainga tamin'ny kely koa ny eriny vao tonga amin'izao toeran'izao Hoatitra ihany angamba fa tô tsisy fiovany ty fiainany tika. Ry amin'ny vomanga sy ny ronono aloha hoany fa nenao efa eritreritra hafa mihitsy. Zay indray. Zetia aizy nareo Aty zay Hede ho tateraka ihany nofonofoko ry Zetibia.
Anakarena ihany sika, tsy jalontsononareo vady aman-janako. Fa ahoana ry Bazila? Nahita orinasa-pakaronono betsaka ramatokia. De maninona? Sady tsara vidy a, efa raikitra, efa nsoniavoko mihitsy ny taratasy fifanekena. Ry Bazila! Amony! Aiza ianao no hita ronono betsaka ety an-tanàny? Etesy. So de mba revingadrana ianao? Esy. Ka higadragadra fahatany amin'izany? Ety, efa milamina ny amin'izany. Mividy mobe ronono de ampotombonina tsy kelikely eo ramatotia. Aza matahotra ho azy ety be fa mivonona fotsiny ny fanampy makavilona sy mamboly vilona ho an'ny omby. De aiza ianao io no hividy omby ronono? Etesy. De fantatro koa ve hoe inona ny karazany tena mety? Zetia. Tandremo aneso mividividy fahatany any ry Bazila. Zay vo velona ndray ny hoe tsy mety daholo zay atao nefa ny kitotoanao no mahavoa. Etesy, efa niresaka tamin'olo zala teknisian'ny fiompiana ihany a. De nasainy tonga any amantatra an'ireo karazan'omby be ronono sy mety amin'ny toetany ary zay mety amintsika ary. Zany? Ede, ianao zay ve? kosa fomba tena ety marina ny ataonaoko, mba tsy manaonao foana. De vavy. Efa hikarakara-tranon'omby zany. Andao mihitsy aloha sika roa no hiaraka hijery sy hamantatra ny karazan'omby hovidiana ka. Aveo a miara-mikarakara ny sisa rihitre. Miomana de andao zety fa so ilozan'ny omby miahaka eo a. Tsy mainky anakarena ve zety be. Zay Misy maromaro tokoa ny karazana omby vavy be ronono misy eto Madagasikara. Raha te hiompy azy ireny ianao de mahafaly ny teknisian'ny fambolena sy fiompiana Ramatokely Fanjanirina Andrianarisoa ny anolotra anao ireo karazan'omby misy sy ny fomba ahafantarana azy ary ny ronono mety ho azo amin'izany. Miarahaba antsika mpiainy mpanaraka ary miarahaba anao namana teknisianina Rila. Misy karazany maromaro zany ny omby vavy be ronono eto amintsika eto Madagasikara. De anisany hojerentsika ao anatin'izany ny toetoetrin'ilay omby zany hoe ny bikany ny ahafantarantsika ny karazan'omby tsirairay avy. Hoentina amintsika voalohany ny Normande. Zay zany ny anaran'ilay omby vavy be ronono anankiray. Io Normande io de avy any France ary ny lokony de sady mena izy misy tasy mainty. Fohy kely ny tandrony de fohy ihany koa ny vavany saingy be velarana kosa ilay omby. Mahitsy ny lamosiny ty omby ty de tsy manana trafo izy. Eo amin'ny vokatra ronono indray de azahoana 10 litatra hatramin'ny 12 litatra isan'andro ity karazan'omby ity. Ary anisan'ny omby zay miely manerana ny Madagasikara ihany koa ity omby ty mahatanty tsara ny toetany eto amintsika. Ny karazan'omby faharoa entina amintsika de ny Frisson Française Pinoir. Zay mihitsy moa ny anaran'ilay omby de mialatsiny amin'ilay teny vahiny. Avy any Fransa ihany koa ity karazany iray ity. Saingy ny lokony de mainty miaro fotsy ny volony. Ahitantsika 3 lafy fotsy ihany koa eo amin'ny andriny. Fohy sady kely ny tandrony. Ary ny eo amin'ny vokatra ronono indray de mahazo hatramin'ny 4.0 hatramin'ny 12 litatra isan'andro. Omby kelikely valany izy tia ary anisan'ny mielipatrana eran-tany. Izy ihany koa de tahaka an'ilay karazany voalohany teo, tsy mifidy toetany izy na toetrandro ivelomana.
ary afaka heritaona sy tapany dia fa azo ampanarahana ny vatotry ity omby ity. Ny karazany fahatelo dia ny pirouge norvégienne. Avany a Norvège indray ny fiavian'ity omby ity. Hita eto amintsika ihany koa izany karazan'omby izany, sada mena na mena ranoray ny volon'ity omby ity. Misy tandroka izy ary 4.0 litatra hatramin'ny 8.0 litatra isan'andro ny ronono mety ho azo avy aminy. Kelikely vahana toy ny frisson teo aloha ihany izy ity, ary anisan'ny vao haingana ihany koa no nahiditra teto Madagasikara. Izay ny karazan'omby dia ianao no misafidy. Ankasitrahana indrindra ny teknisianina fanjanirina Andrianarsoa ny zara izany ho an'ny Malagasy. Ifarany eto ary ny fandaharana asa sy tontolo iainana, Zoanitra Srilano ny aran'ny salana totozan'ny fandaharana, dia mirary soa mahita fahombiazana amin'ny asa tao. AWR Téléphone 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Rabanao ny namanao andrem-bovonjy arinay fampiaraba aminao ihany koa ny namana anary izay mikirakira ny vatamaro bokotra, ary ao anatin'izao adidy amanandraikitra izay ampitana ny tenin'Andriamanitra amintsika rehetra izao dia tsy vitany rery tokoa izany, ary indrindrindrindra tsy vitany maha-olombelona, ka dia andeha hanondrika ny lohantsika isika hiary vavaka. Rerenay tsara sy masina indrindra ny an-danitra, rainay be famirampo, rainy fitiavana, rainy fahasoavana rehetra, midera sy mankalaza ny anaranao zay. Fa lehibe tokoa ny famiramponao, ary ankehitriny raha tonga amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ity fampelezam-peo ity, ingane mba ho fitaovana mahasoa tokoa izany, hitondra fitahiana ho an'ireo rehetra izay mangetraeta ny famarinana ka tia hanaraka izany, mba tsy ho mpiaino manadino fa ho mpiaino izay mpanatanteraka ny teninao tokoa. Mamindrafo amin'ity firenena malagasy ity ianao, fa ianao no nitantana sy vimbina azy amin'ny lalana tsara rehetra, ka merina ny maro ho amin'ny fahamarinana. Dia tononona sy angataniny amin'ny anaranao Kristy izany vavaka izany. Amen. Andesika nokatra ny baibolitsika ary hiara-mijery izay voasoratra amin'ny boky ny Hebreo, izay soratan'ny apôstôly Paoly eo amin'ny boky ny Hebreo, toko fa 12, ary ndeha hovakitsika ny 1 sy ny 2 ary ny 3. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaifitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka ny lohantsika izao. Mijery an'i Jesosy, tompony finoantsika sy mpanefa azy, izay maharitra ny hazo fijaliana fa tsy ny tandro henatra, mba hazony ny fifaliana napetraka teo anoloana, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy, fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fa ndra ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Fananarana, fampirisihana tsika mba hanana fomba fijery, tsy mierikerika, tsy miemotra, fa mijery ilay tanjona izay efa tiatsika ho tratrarina, dia mijery an'i Kristy. Zao mantsy no torohevitra izay omeny mba totosana izany lalana sarotra sy diavina izany. Koa amin'izany
satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina atsika toy ny raona. Io vavolombelona io moa dia rehefa mijery ny raona tsika dia be deabe ny raona, ary ny raona dia mifandray tendro, mifanatona. Ny raona dia entin'ny rivotra nefa na izany aza ka mifindrafindra toerana, ary zany mahatonga ny orana lasa mifindra toerana. Rehefa tsofin'ny rivotra mafy ny raona dia lasa ilay orana. Ary toy izany fiverana andreo hoe vavolombelona marobe dia ny olona manodidina atsika izany, ireo rehetra zay manakaiky atsika izany dia be deabe no entina toy ny raona, tsofin'ny rivotra. Inona moa ilay rivotra? Ny rivotra mitsoka dia zao hoe misy fampianarana samihafa, misy hevitra maro samihafa, misy zavatra tsy mampitombona amin'ny finoana amin'ny fomba maro samihafa. Dia ireny no vavolombelona zay manodidina atsika. Indraindray ireny karazana vavolombelona ireny dia misarika atsika mba ho resy lahatra, ary nefa dia rehefa entin'ny rivotra izy ireny dia mety hitarika atsika ihany koa mba ho entin'izany rivotra izany. Dia ny rivotra mitsoka ny fampianaran-diso, ny rivotra mitsoka ny fiheveran-diso, ny rivotra mitsoka ny fomba fiaina tsy araka sitrapon'Andriamanitra, ny rivotra mitsoka ny fampianaran'izao tontolo izao zay mitady andresy lahatra atsika, ny rivotra mitsoka ny zavatra zay tazany maso, reniny sofina ary tsapain'ny tanana. Ry Mpiainy Malala, dia ozy ny apôstôly Paoly hoe dia aoka isika anaisitra zay rehetra mitambesatra amintsika, zay rehetra mitambesatra amintsika. Aoka hialy reny karazan-drivotra zay mitsoka ireny mba tsy hahatonga atsika ho voasarika. Ary anisan'izany zay tsy ny kely indrindra dia tokony ho esorintsika ihany koa ny ota miaraka amin'ireny. Zany hoe ny lanjan'ireny rivotra mitsoka ireny dia mitovy amin'ny lanjan'ny ota ihany, samy isaina toy ny fahotana izy ireny, ka tokony ho ariana, tokony ho esorina. Misy toetra tsy mahatoky ve nananantsika? Misy mbola toetra miafina ve zay tsy nesorintsika tao am-pontsika tao amin'ny efitrefitry ny fo mampanahintsika tao? Dia ireny no tokony ho adinoana sy fofafana, tokony ho amin'ny lalan'ny famelan-keloka sy fifamelan-keloka no izorantsika rehetra, ary tokony ho avela ihany koa ny ota zay mbola miazona atsika tsy androso. Ary dia toy izany apôstôly Paoly zany eo amin'ny tapany 2 amin'ny 9 io hoe aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka ny loantsika izao. Hiazakazaka amin'ny faharetana. Rehefa miazakazaka tokoa matsy ny mpiazakazaka anankiray, ary io dia sary zay tena mahafinaritra ny apôstôly Paoly tokoa. Dia ilay mpiazakazaka zay danin'ny masoandro, mpiazakazaka zay miaritra ny atsembohana, ary miaritra ny avizanana rehetra, miaritra ny zavatra rehetra zay toa miteny aminy ao anaty hoe maninona mora mijanona fa inona ny tena dikan'ity fiazakazahana zay ataoko ity. Eny izany no mitondra fahakiviana indraindray, ary izany no mahatonga atsika tsy hiazakazaka intsony, ka tsy te hanatratra ilay lokany ny fiainana mandrakizay indraindray, satria toa ela loatra izany, toa mbola lavitra izany di izany, efa ampolo taonany maro, eny efa mihoatra ny 100 taona aza no ny andrasana izany, kanefa dia toa mikivy sy miketraka isan'andro isika. Zao nefa no torevitra zay men'ny apôstôly Paoly hoe aza mijery zay mavesatra, aza mijery zay mety anakatsakana sy anengelina ny fo mampanahintsika sy ny masotsika, aza mijery zany. Fa zao eo amin'ny 2 mijere any Jesosy tompony finoantsika. Jesosy ny tompony finoantsika, eny izy no inoitsika, izy no eketsika, fa ho mpamonjy no zany dia izy ny tompony zany finoantsika zany, ary mpanefa azy zany finoantsika zany dia ho tanteraka tokoa, fa tsy hoe finoana zay anjavona satria efa ela no naneketsika azy. Tsy ry Mpiainy Malala, tsy ry Hava-malala, fa Jesosy no mpanefa, tsy maintsy ho tanteraka zay zavatra efa ninonao. Ary zao ne io Jesosy io naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra, naharitra ny azo fijaliana, naharitra ny mafy rehetra, naharitra ny fanesoesoana,
naharitra ny fampijaliana ara-batana ny kampoka ny diakampoka ny tsilo zay nafatratra teo amin'ny lohany dia naharitra zany rehetra zany izy. Tsy mangataka anao nefa izy hiaritra mihoatra zay efa ny aretany satria tsy misy fiaretana faratampony zay tahaka zany ka tsy ho resy rehefa Kristy no banjinina. Be deabe ny vavolombelona mikasika an'izany teo amin'ny fiainana ary nijoro mahatoky tao ny nodorana tamin'ny afo, tao no navarina teny am-pamarinana, tao no lefonina, tao no nampijaliana tamin'ny fomba maro samihafa. Ary ankehitriny dia be deabe ny mbola hiara ny fampijaliana na de hoe tsy ara-batana mivantana aza dia ampijaliana ny ara-tsaina. Ary io moa dia ny fomba fiainana eo amin'ny arak'asa indrindrindrindra ny fomba fampijaliana zay mety ahazo. Ka rehefa tonga ny fotoana anomezana safidy hoe iza ny tianao, move ny anao ny asanao sa ny anaja ny tenin'i Kristy, iza ny tianao move ny anala fanadinana sa ny anaja ny tenin'i Kristy, dia eo no mipetraka reny tsilo zay natao anindro ireny. Kanefa ny tsilo tsy mahafaty, tsy mahafaty ny aina na ny fanahy, fa aleo ho faty ny vatana toy zay tsy ho voavonjy ny fanahy itsika. Izany no tena nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary eo amin'ny 7 dia izy hoe fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fa andrao ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Zany hoe mba hatonga antsika tsy ho ketraka na ho reraka am-panahy dia zao ny fehaverana tsara izany fomba nataon'i Kristy izany, ny fandiniany zany isan'andro, ny famerimberenana azy ao am-posy ao amin'ny fanahy, ary indrindrindrindra ny fibanjinana ny tanjona zay tiana ho tratrarina noho izany toe-javatra zany. Fa Kristy raha niaritra zany zavatra rehetra zany dia mipetraka eo ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary ianao raha miaritra zany zavatra rehetra zany hipetraka aiza? Eny afaka mihitsy mananteny ianao fa misy seza fiandranana zay efa natokan'Andriamanitra ho anao ao an-danitra ao. Ary misy ny satro-boninahitra zay efa mipetraka eo amin'io seza io miandry ilay olona, dia ianao zany zay ametrahany zany satro-boninahitra zany. Tsarovy fa amin'izay Kristy ianao dia miorena tsara amin'izao fianjakazahany zao ary maharetatra amin'ny farany. Amin'izany no ifanaovantsika veloma amin'ity androany ity. Eny mety veloma vetivety any mandra-piavin'i Kristy zany, fa ny rariana dia mba samy ifampiarahaba ery mindrano lanitra isika rehetra raha miorina tsara. Dia aoka ny tompo no anomentsika ny fanahy mahery zay ampiorina antsika, ary ampaherezo ihany koa ny manodidina anao, ry ankonanao ny fianakavianao mba hanana ny faherezana toy izany. Na iza toerana misy anao, na inona n'inona fiarahamonina misy anao, tadio fa manandanja eo anatrehan'i Kristy ianao, malala indrindra eo anatrehan'i Kristy ianao, manana anjara amin'ny satro-boninahitra fiainana mandrakizay ianao, ka hazariny izany. Tarika Jacqueline. Zava-miafina riraikyo raha ny fitantananao, satria ireo zava-tsarotra mandreraka ny saikyo dia avelanao iseo faovanao refavye. Zava-miafina riraikyo raha ny fitantananao, satria ireo zava-tsarotra mandreraka ny saikyo dia avelanao iseo faovanao refavye. Kare olana
manga de anao ampitovina fifalina favorina leo mangilina. Ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Orambaratra mifafy tafiotra sy tselatra dambora tiako reny manambara ary manamafy tseso no aro sielatra toky mivelatra. Orambaratra mifafy tafiotra sy tselatra dambora tiako reny manambara ary manamafy tseso no aro sielatra toky mivelatra. Kareolana rehetra mitranga lokondanitra mainty tsy manga be anao ampitovina fifalina favorina leo mangilina. Kareolana rehetra mitranga lokondanitra mainty tsy manga de anao ampitovina fifalina favorina leo mangilina. Aleo mangilina. Fasalamana voalohankarena kolokolo isanandro favolamena. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Alalana olo zava-kendrena fahasalamana voalohankarena tandrovy ny fahasalamana. Fifaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao. Miarahaba trany raha zay ianao voatafaraka amin'ny AWR. Antenaina mba hitondra soanao fiainonany onjam-peo. Maro ireo tsy salama no ny antony maro samihafa. Andao isika hivavaka ho azy ireny. Andriamanitra rainay be fitiavanao, misaotra anao zahay amin'izao ora izao satria mbola afaka miantso ny anaranao. Mino izahay fa miaino anay ianao. Mamelany elokay, mivavaka ho an'ireo tsy salama na ny miaino anay amin'izao ora izao na ireo tsy miaino ihany koa. Lay tanan'i Jesosy mpanasitrana neno hitalaoko anendry ny aretina sy ny rofo rehetra. Aoka izahay ino izany fanasitrana nataonao izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy mahavonjy. Amen. Dia mirary soso fahasitranana tompoko. Kolokoloiny motera.
manahoanonareo ry sendra? Ha fily manahoanonareo elaela indray se voatazana ka manahoanonareo any mandroso izay aloha azo lazaina hoe salama rehefa tsy mandretak'eo ampandriny zay aloha ny serisery kely ny koakoaka kely reny efa zary mahazatra zay aloha de mariny eo aloha raha zoko mipetraha de reto mofo gasy ho any fa lavidavitra ihany dy tongotra makaty aminay miala amin'ny fiara fitaterana iny hoadray ndriko zany raha zandro de tena misahirana tsisy misahirana eo raha zoka orsindra zany efa ny sakafo tsara mihitsy ny aingatany aminay tsisy nahitan'izany fa hoan'ireo mandra-pahamasaky ny sakafo atoandro angamba kosa tsy andro sakafo atoandro fa saika mba antany amin'ny zaravadindriko fotsiny any aho hoe mety ho azoko ihany vily fitaovam-panodinana zezy ka tsy maintsy misakafo se raha zoko fa raha toandro mihitsy izy vo tonga eo inona inkeo mariny raha tsy diso ary de nijery an'izay fitaovana fanodinana zezik'izay mihitsy ny nalehany any karaha zany ataovy ny asandriko fa aleo aho mba hitazatazana ny tanànanareo aloha eo aloha hoany mofo fa avy eo se mitazatazany ok'izay fa azam-pianatsondro sendra reo ve ho lany ahoana tsy ho lany manahirana kondriko koa tena marina raha tsy ho laniko eto daholo ny tombom-barotra amin'ity varotra ataonareo hoany fa impiry an-dalo aty se sady miavana koa no isairanana fa izandray liretsia tena ohatrany somary taraiky zary zany fa tsy aleo tonga de misakafo de finosoko fotsiny ny azy ry fily aleo miandro ry sendra fa vomitatao vonana ny zao zay aloha mino afa efa ho avy izaiky no karaha zany reto ary aloha makasoka atao ody ambava fo mandra-pihinana ny sakafo atoandro ory sendra ahoany fa tsy ala sasatra mihitsy ve zany le vavony fa de ihinan-kanina fony marina tsy arary ny farany tsisy marary zany eo raha zoka ze voky ihany ane hony maharaka ny namany eo mihinana aza mihafahafa mihitsy za kosa aloha tsy hinana an'ireo na dia alahelo mafy arindriko andray kosa le mofo gasy ary mbola tsy levona akory de fa ampihina ny reto makasoky reto indray de avy eo mbola hihinam-bary ihany koa mihinana aloha rehefa misy ry fily fa rehefa tsisy ve moa inona no atao eo tsy manao an'izany ary sendra andray mafy anele tsy mahalevokanina fa resaka ka atao tsisy tsy mahalevon'izany eo sady ny any motera efa tsy de tsaratsara tsondry kelakely ty fangamonareo nahazo fiara raha soky ory sendra ahoany ny vavoniko aneny tiako resana amin'izany motera lazaiko andriko zany anisan'ny karazany motera mampiodina ny vatana ny vavony aleo kolokoloana ihany de ze sakafo kely io ve de ampaninina ny vavony indriko fa zao no adinindriko hoe ahoana io sakafo hoanina matetika tsy amin'ny lerana io ny tena mampaninina ny vavony marina hoe aleo mitandrina razandro fa mafy anezany marary vavony zany sady aleo hinanana sakafo ara-pahasalamana ny vola toy izay tsaboana ny vavony
Zay indray ny tsy tato an-tsaiko. Ianao ve? So de mba aretim-bavony tokoa ary raha zoko ny mahazo ahy amin'ity kiboko marary lavo ity de misy fotoana ny mandoa mihitsy. Orikala kely ity andana mihitsy sy niriko mandeha makany amin'ny dokotera fa izy ihany no mahalala ny amin'izany. Zany io? Sady tsisy vavony vaovao azo vodinana iny tsena raha sendra fa rehefa simba io de zay no izy. Aza misy an'izany raha zoky. Motera moa no ilazany sy an'le vavony teo. Aleo kolokoloko ny moterako raha izany ka. Kolokolo ny moteran'ny vatatena ndraiko. Zoanitra no nanoratra ny tantara na rahanao teo, novelomin'ny mpanoratra sy Rila. Anisan'ny taova-manana ny lanjany eo amin'ny vatantsika olombelona tokoa ny vavony. Rehefa tohina izay ny vavony dia ohatrany tsy misy mahafaly ny zavatra rehetra tao sy ny zavatra rehetra hohanina. Efa andresantsika teto amin'ny fandaharana ny karazana aretim-bavony toy ny ulcère, ilay aretina antsoina hoe RGO, mbola misy hafa ihany koa ve? Andao ampandrosoantsika avy hatrany ny namana Rila miaraka amin'ny dokotera Jokebeda meno finaritra ary. Tafaraka ato anatin'ny fandaharana harenan'ny fahasalamako isika. Miaraba ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka dia miarabanao dokotera. Tamin'ny resaka izay ny fanaovantsika tamin'ny lasa dia efa niresaka aretim-bavony karazany anankiroa ianao. Mbola mety misy karazany hafa ihany koa ve tsara ampahafantarina ny mpiaino antsika amin'ity aretim-bavony ity dokotera? Tonga soandray eto amin'ny fandahana makasika ny fahasalamana. Androany isika dia jery karazana aretim-bavony anankiray dia tsy na izany fa ny vavony izay tsy mahalevi-kanina. Ia, ahoana moa dokotera le hoe vavony tsy mahalevi-kanina? Zava-dehibe ny fahafantarana azy ity satria rehefa tsy mahalevi-kanina ny olona iray dia dikan'izany tsy mahavita ny asa tokony ho ataony ilay vavony. Dia rehefa tsy afaka mandevona sakafo araka ny tokony ho izy dia tsy misy otrikaina tafiditra eny anatin'ny vatana. Ohatrany hoe zava-poana zany ny nanana sakafo fa lasa mandeha makany amin'ny maloto fotsiny ilay otrikaina izay tokony hitondra fahasalamana hiady amin'ny aretina hanome tanjaka ny vatantsika. Noho izany zava-dehibe ny fahafantarana ny fomba atao izay ahafahana misoroka n'ity tsy fandevonan-kanina ity na mitsabo ny tsy fahafahan'ny vavony mandevi-kanina. Inona zany dokotera ny tena antony mahatonga ny vavony tsy halevi-kanina? Voalohany indrindra ho jerentsika androany dia ny fisotroana rano eo am-pisakafoanana. Rehefa misotro rano eo am-pisakafoanana isika, inona zavatra mitranga? Ilay rano sotrotsika dia lasa manapoka ny asidra izay tokony andevina ny sakafo izay hohanitsika. Ary rehefa voatapoka ny asidra dia lasa tsy mahery tsony ilay izy. Dia rehefa tsy mahery izy mazava ho azy tsy mahavita manao ny asa fandevonan-kanina araka ny tokony ho izy izay tokony ho ataony. Tsy tokony hisotro rano eo am-pisakafoanana zany? Izao ny voalazan'ny misionera medikaly anankiray mahakasika an'izany. Tsy misy fisotroan-drano ilaina eo am-pisakafoanana. Arakaraka ny mahabe rano ampidirina miaraka amin'ny sakafo ao anaty vavony no mahasarotra ny fandevonan-kanina. Zava-dehibe arak'izany ny misoroka ny tsy fisotroana rano eo am-pisakafoanana. Raha zany dia aiza ho aiza zany ny tokony hisotro rano dokotera? Tsara ny manaja ny fotoana fisakafoanana sy manaja ny fotoana hisotroana rano. Adiny iray alohan'ny sakafo no tokony hisotro rano farany ny olona anankiray ary adiny roa ao aorian'ny sakafo indray izay vao tokony hisotro rano. Mazava izay. Ankoatran'ny fisotroana rano eo am-pihinanana dia inona ihany koa dokotera no mety antony ahatonga ny tsy fahalevonan-kanina? Anisan'ny mahatonga ny vavony tsy afaka andevi-kanina ny fihinanana
anelanelam-potoana. Inona mahatonga an'izany? Ny sakafo roa mantsy dia tokony mielanelana adiny 5 satria mila adiny 5 ny vavony mba ahafahana mandevona ny sakafo sy miala sasatra. Raha misakafo zany zao tsika amin'ny 7 ora maraina dia amin'ny 12 ora izay vao tapitra ny fandevonana ny sakafo sy ny fialan-tsasatry ny vavony. Amin'izay fotoana izay izy dia matanjaka tsara, vonona tsara, andray ny sakafo manaraka ary afaka mandevona an'izay sakafo ampidirina ao amin'izay. Raha misakafo anelanelam-potoana ilay olona, ohatra zany amin'ny 7 maraina izy ny sakafo, tonga ny amin'ny 5 na amin'ny 10 te hihinan-kanina izy. Inona ny zavatra mitranga? Ajanony vavony ny fandevonana ny sakafo izay efa natombony ilay tamin'ny 7 iny dia manomboka ny fandevonana an'ilay sakafo vao nampidirina indray izy. Andeha atao hoe misakafo indray ilay olona amin'ny 12. Tonga ny amin'ny 12 mbola tsy vita ilay fandevonana sakafo tamin'ny 7 mbola tsy vita ilay tamin'ny 10 na ilay tamin'ny 7 dia efa miditra indray ilay amin'ny 12. Mbola tsy niala sasatra akory ilay vavony dia efa lasa indray izy ajanony daholo indray ilay fandevonana ilay sakafo teo aloha dia manomboka fandevonana sakafo vaovao indray izy. Reraka izy ny farany. Eritrereto hoe raha mbola misakafo koa ilay olona amin'ny hariva amin'ny 3 ohatra dia tena reraka ilay vavony satria sady tsy vita ilay fandevonan-kanina no tsisy taona ny alana sasatra mihitsy izy. Impiry isan'andro zany no tokony sakafo ny olona iray raha tiana ho salama ny vavony ny dokotera. Izao voalazan'ny manam-pahaizana misionera medikaly anankiray. Tokony ho fetra farany indrindra amin'ny fahafapo ny sakafo in-3 isan'andro ary tsy mihinana na inona eny anelanelam-potoana na paoma iray aza. Tokony elanelana 5 ora ny fitaovam-pisakafoanana 2 farafahakeliny ary tadidio hatrany fa ho hitanao hoe tsara kokoa ny misakafo in-droa noho ny in-3 raha andramana. Ya, ahoana tsara zany ny tena idealy amin'ny fisakafoanana raha izay torohevitra nomen'ny manam-pahaizana medikaly ny resahanao teo izay? Reto zany ny torohevitra mba hanajana ny fotoana fihinan-kanina, mba hialana amin'izay fihinanana anelanelam-potoana izay. Tokony adiny 5 ny elanelan'ny sakafo 2 dia tsy asiana sakafo mihitsy eny anelanelana eny na paoma iray aza. Ary ny tena tsara indrindra dia in-droa misakafo. Izany dia tena nampy ny vavony hiala sasatra araka izay tokony ho izy. Raha ohatra ka tsy tratra ilay in-droa dia in-3 farafahabetsany no tokony hisakafo. Eny ary, amaraparana ny resadresakantsika dokotera, dia raha tena hoe noana be zany eny anelanelam-potoana eny, dia inona ny tokony ataon'ilay olona dokotera? Mahatonga ny olona anankiray ho noana eny anelanelana eny dia na izy tsy sakafo tsara maraina, maivana be ilay sakafo tamin'ny maraina, na efa zatra ilay vavony ka rehefa tonga ny amin'ny 7 dia efa mitady sakafo izy satria izay no nanazarana azy, na reraka ilay vavony ny zavatra angatany dia fialan-tsasatra. Kanefa matetika rehefa mahatsiaro noana tsika dia vao may ampitsika sakafo indray ilay vavony efa mitaraina hoe reraka. Inona tokony atao ary rano sotroina, rano madio tsy misy siramamy, tsy jus fa rano tsotra sotroina rehefa mahatsiaro noana eny anelanelana eny, fa iny anampy ny vavony hiala sasatra sy amerina indray ny fiarovana ny vavony araka an'ilay ndresantsika mahakasika ny ulcère gastrique tamin'ny fandarana hafa. Ho hitantsika manaraka ireo fomba atao mba anampy ny vavony andevina ny sakafo araka ny tokony ho izy. Mankasitraka anao indrindra tompoko. Isan'ny aretim-bavony ny tsy mahalevo-kanina. Azo soroina tsara nefa izany araka ny fanazavan'ny dokotera Jokebeda teo. Dia anjarantsika ny manao fampiarana ahasoa ny fahasalamantsika. Isaorana indrindra ny dokotera Jokebeda ny zarany mahasoa tamintsika. Isaorana ihany koa ianao manjohy hatrany ny AWR. Hifarana treo indray ary aloha ny fandaharana renan'ny fahasalamako. Zoanitra sy rilano ny farimbona na totosa izany. Tsy adino ny manolotra anao ny teny soatra masina
ifanaovantsika mandrapitafa ao amin'ny Korintianina 1:7 manao hoe: koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Kolokolo io salama mandrakariva ny vatanao fa ho voninahitr'Andriamanitra izany sady mahasoa anao tokoa. Mandrapitafary. Listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feo fanantenana. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Finaritra ry mpiara-mianatra namana, nitoy ny fandalianantsika ny porofo maha-Andriamanitra an'i Jesosy. Nananganany an'i Lazarosy tamin'ny maty ny odinitsika anio. Manasanao anaraka izay hatramin'ny farany mpiara-mianatra aminao Kaleba Letsikely. Feno vaovao mampalahelo ny Jaona 1:20. Narary mafy Lazarosy sakaizan'i Jesosy. Nalahelo ny anabavin'i Lazarosy satria navelan'i Jesosy ho faty ny nadahan'izy ireo. Mampalahelo koa ny tantara satria nitomany Jesosy. Ny andro 2 andro Jesosy vao nandeha nakany amin'ny misy an'i Lazarosy. Nilaza zavatra mahagaga tamin'ny mpanarady azy Jesosy. Faly aho izy fa tsy tonga aloha tany amin'ny Lazarosy. Ny hevitra nyity namany ity ve Jesosy? Izany tokoa. Fantatra Jesosy fa ny fangatahany andro dia anome azy fomba hanehoana ny herin'Andriamanitra. Te hanome voninahitra ny anarany iray ny Jesosy. Efa maty 4 andro Lazarosy rehefa tonga tao an-tranony Jesosy. Efa nialoha ny vatany tamin'izay fotoan'izay. Hoy Marta tamin'i Jesosy rehefa tonga izy. Jaona 1:7. Tompoko maimbo izao fa efa efarany izay. Ny tena vao maika mampahery vaika ity fahagagana nataon'i Jesosy ity dia satria maty efa manomboka oloa no hatsangany amin'ny maty. Porofo hafa ino indray no ilain'ny Jiosy vao ino izy ireo fa Andriamanitra Jesosy.
amin'ny mahandriamanitra azy dia jesosy no namorona ny fiainana. Manan-kery andresiny fahafatesana izy, nanangana ny lazarosy tamin'ny maty izy, ampianarana lesona manan-danja ny jiosy ny amin'ny fahamarinana ara-baiboly momba azy. Hoy Jesosy amin'ny Jaona 1:15-20. Izaho no fananganana amin'ny maty sy fiainana, izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray. Inona moa no nanamarinan'i Jesosy izany fanambarana izany? Ao amin'ny 7:17 ka hatramin'ny 7:7 ny valiny. Andeo vakiantsika ireo andininy ireo. Jaona 1:17 ka hatramin'ny 7:7. Dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy, ka nankeo amin'ny fasana izy, ary zoy izany, sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta nabaviny maty taminy, tompoko maimbo izy zao fa efarany izay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesory ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe, raha eo, misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany, mba hinony fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany izy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, Lazarosy, mivoa. Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vao izy ka velao andeha. Nilaza Jesosy fa izy no fahazavan'izao tontolo izao rehefa nanasitrana ilay lehilahy jamba. Tahaka izany koa, rehefa nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty izy, dia nasehony fa izy no fananganana ny maty sy fiainana. Mihoatra ny fahagagana rehetra ity fahagagana ity, satria maneho fa Jesosy no ilay manome fiainana antsika. Raha mino azy sika, dia omeny fiainana mandrakizay. Mampalahelo fa mifarana amin'ny zavatra hafahafa ity tantara ity. Inona moa izany? Zao no voalaza ny 7 ka hatramin'ny 7:15. Jaona 1:17 ka hatramin'ny 7:15. Ary maro tamin'ny jiosy, dia ireo nankeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nankany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo nanangona Sinedriona ka nanao hoe, ahoana no ataontsika? Fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro. Raha velantsika hanao toy izany ihany izy, dia ino azy avokoa ny olona rehetra. Ary ho avy ny Romanina ka handrava ny fonenantsika sy ny firenentsika. Ary ny anankiray taminy dia Kaiafa mpisorona be tamin'izany taona izany, nanao taminy hoe, ianareo tsy mahalala na inona na inona, na misaina akory fa tsara ho anareo raha ny lehilahy iray no faty hamonjy ny firenena, mba tsy ho rava avokoa ty firenena ity. Ary tsy niteny izany ho azy izy, fa satria mpisorona be tamin'izany taona izany izy, dia naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny firenena. Ary tsy hamonjy io firenena io ihany, fa mba hanangona ny zanak'Andriamanitra rehefa niely ho antoko iray. Koa hatramin'izany andro izany dia niendry hahafaty azy ireo. Ary Jesosy tsy nandeha niariary teny amin'ny jiosy intsony, fa niala teo izy nankany amin'ny tany akaiky ny efitra ho any an-tanàna atao hoe Efraima, ary nitoetra tany izy mba mimpianatra. Nasehon'i Jesosy fa mahay manangana ny maty izy. Ahoana moa no iveran'ny mpitarika jiosy anakanana ny asan'i Jesosy amin'ny famonoana azy? Tsy tokony faly ve ireo olona ireo satria misy mahay manangana ny maty eo amin'izy ireo? Tsy izany no niseho fa nialan'i Jesosy ireo mpitarika ireo. Tsy ho ela intsony dia tsy olona iray tahaka ny Lazarosy no atsangan'i Jesosy amin'ny maty, fa ireo rehetra izay maty ao aminy. Izany hoe nino sy nankatony teniny. Amin'izao fahavelomantsika izao no tokony andraisantsika azy ho tompo sy mpamonjintsika. Farana ny fiarantsika mianatra androany, misaotra noho ny faharetanao, mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikina. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR